politika misy resaka hoe ny réquisitionnement ny argent ny tantena madio eo ihany koa le resaka hoe ny mbola mandeha foana amin'izao ny efitrandrina mikasika ny hoe firotsaham-kofidiana na tsina ny hoe resaka alefa hoe nini marina betsaka tokoa ny olona mivoany io sy mampirisika an'izany zavatra zany fa tiako fantatry ny vahoaka malagasy iray manontolo fa efa fantatro ny fanapahan-kevitra efa fantatro ny hoe tokony hilatsaka ary hilatsaka sa tsy hilatsaka ny tenako afaka fotoana fohy dia ambarako amin'ny vahoaka malagasy izay fanambaran'izay rehefa tokoloha hoany Dar-es-Salaam ve ianao eo amin'ny fianona anatin'ny ary tianao ve ny fanapahan-kevitra rehetra zay mikasika ny hoe fionana tamin'ny folo teo aloha dia fanambarako hatrany adigo fa tsy misimisy fampahafantarana amin'ny fanomanana an'izany fionana zany fa ty amin'ny tenako fa nisy ny fionana natao tany Seychelles dia fa nisy ny fanomanana sy ny fampahafantarana sy ny tanjona tiana hotratrarina amin'izany fionana zany mikasika ny hoe fionana tany any Dar-es-Salaam dia tsy nisy ny fampahafantarana ana hoe misy fikarakarana an'izany fionana zany voalohan'izay niaraka nafantatra tamin'ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ny alalan'ny aina amanjery indrindra moa zany fa tamin'ny alalan'ny gazety hoe misy an'izany fionana konokononina ho atao zany any Dar-es-Salaam betsaka nametra-panontaniana hoe hoany ve ny tenako hitanareo eto ny tenako ankehitriny ary tsy mivadika amin'ny teny nomeko hoe tsisy zany fionana na ny fahafantarana zany fionana dia nikarakarana na hoe nifikasana iona amin'ny folo teo aloha zay fa kosa nangataka fionana tamin'ny filohan'ny Troika na ny filohan'ny SADC ny filohan'ny Tanzanie ny tenako nangataka fionana taminy mba ahafahana mitondra ny ezaka natao tao anatin'izao tetezamity zao ary ny fampahafantarana ihany koa efa mizotra makany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny vahoaka malagasy araka ny fantatrareo moa dia amin'ny fomba ahoana moa no mba hovoninahitry ny firenena malagasy ihany hoe asaina be ianao androany dia omaly hoe tonga avy aty ianao androany logistiquement parlant araka ny fitenenana tsy possible zany sady tsy nafantatra ny fikarakarana zany zavatra zany sy zany fionana zany miaraka amin'ny vahoaka malagasy eto mijanona eto an-tanindrazana eto zany ekenao hoe ny aroany tanterana fehikivotra ivoaka raha ohatra ka fehi-kevitra tsy mivoana amin'ny tondrosotra dia inona moa fa dia jerevantsika io ny fomba zay ahafahana mananao sy manatanteraka an'izany fa raha mivoaka kosa ny tondrosotra zay ny teneniko foana hoe ny tondrosotra dia efa nibadika ho lalàna ka raha misy fanapahan-kevitra ao anatin'izay tondrosotra zay ka tsy teraka korotana io amin'ny firenena dia diniantsika eny anatanterana azy